Tompoko lasy tompoko vavy tonga ao anatin'ny fotoana iarahantsika amin'ny vahiny asaina eto anivon'ny TV Presse Madagasikara sika amin'izao fotoana izao. Tsy iza akory fa maître Olala Razafindratovo no vahiny iarahantsika amin'ity fotoana ity, anazava indrindra moa mahakasika ny toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Miaraba anao maître. Miarabantsika rehetra tompoko, ianao indrindrindra sy ny mpiara-miasa aminao eny izy olona rehetra mihaino sy manaraka an'izao zavatra ataontsika izao. Isan'ny betsaka tamin'ity herinandro ity ny resaka mandehany amin'ny hoe tokony hanesorana ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ary vao omaly ny antoko-panohatra ofisialy moa izy ireo no nilaza izany ampahibia masony amin'ny tsy fahombiazan'ny prime ministre Tsay Christian. Ianao ihany koa nefa maître Olala, isan'ny tazana teny anivon'ny rotoben'ny mpanohatra na ny RMDM ny tao anatin'ilay fihaonana nataon'izy ireo tamin'ny ity volana ity. Ny fanontaniana napetrako voalohany dia hoe ahoana marina nareo mpikambana ao anatin'reto mpanohitra reto, ianao ve mpikambana RMDM sa ahoana mifahitanao an'ireny tenin'ny mpanohatra ofisialy maly ireny? Ny filazana hoe misy ny mpanohatra ofisialy sy tsy ofisialy dia tsy idirako zay fa zavatra fantatro fotsiny hoe eo amin'ny lalàna zany sy ny tokony ho lôzika ny fipetraky ny mpanohatra dia izay manana hoe député maromaro mpanohatra sy hita fa misongadina zay ny atao hoe tokony ho mpanohatra eny na dia mbola tsy manana le statut officiel ary izy dia amiko zany lôzika kokoa ho an'ny zay manana député maro ao amin'ny assemblée nationale ny tokony mpanohatra ofisialy fa tsy le hoe za zao rapitso afaka apitsy na misy olafa hoe ilaza hoe za koa mpanohatra nefa za tsy manana député na ray ara tsy ninina salamo zao dia ohatran'ny comique zany. Ka noho izany oka ny samy iry zareo hoe anazavany izy fa amiko zany eo amin'ny lalàna dia zay tokony fipetraky le izy. Momba ny tenako manokana aloha marina fa nanatrika an'le fihaona natao amin'ny fiantsonana nataony RMDM mantenako tamin'ny 10 août teo. Marina araka izay volazako zay dia ny hoe fiantsonana sy fanasana natao tamiko zay zavatra ary mbola itikatra zao le fanasana niantsonana tamin'izay hoe tongava miangavy atsika hoe anao sy hiara-midinika momba ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ka noho izany everiko fa izaho tenako dia anisany izy olona nieritreritra fa hoe ny fahalalam-pomba indrindra voalohany indrindra dia ny manaja ny fanasan'ny olona sy ny resaka ataon'ny olona anao ampanajana zay tsy misy lonolony fa fiantsona fotsiny amin'izao. Dia ny fiverako azy fanajana sy fahalalam-pomba avy ty amiko voalohany dia mba anatrika ny zavatra satria atsoina ny tenako ary indrindra zavatra isa zavatra mba tiako ary nafatifaty ana hatramin'izay teo fiainako le hoe momba ny hoe hanasoa hiaraka tsika mba hanasoa ty firenena ity dia tonga ny tenako. Fa za tonga dia efa manazava aloha fa hoe za tsy mpikambana tsy antoko politika niza eto Madagasikara fa antoko politika ny vahoaka ny mipetrahako ary vahoaka hatramin'ny faraka mandrakizay ahafahako foana isan'andro isan'andro sy amin'ny fotoana manakory hoe iteny momba ny raharaham-pirenena misy zavatra mety, iteny ihany koa rehefa misy zavatra tsy mety. Ka izay no mahatonga ny tenako hoe tsy hiditra hoe raha mpanao politika ka manana antoko miaraka amin'ny ranona sy ranona. Zay indrindra koa mahatonga anahy iteny indray mandeha teto fa hoe zaho dia tsy hoe hiaro any ranona manokana fotsiny satria tsy hoe manana coloration politique ny cabinet d'avocat zay hoe iarahako miasa amin'ny avocat rehetra miaraka amiko ato fa malalaka zay zany afaka miaro nizaniza rehefa mifanaraka amin'ny condition apetraky ny cabinet ny client miditra atao aminay dia arovanay daholo fa tsy manana hoe coloration politique. Fa rahatsika ndray zany le hoe fangatahana fialan'ny Andriamatoa premier ministre ataony antoko politika ato nataony antokon'olona ratsy siaroa iny dia samy manana ny fitiavana satria la politique amiko zany relatif ny fifankatiavana. Ny fitiavana koa relatif fa tsy voatery hitova fitiavanao ny fitiavako, tsy maintsy voatery fitiavako ny fitiavanao ka ny hoe samy manana fomba fitiavany. Fa hoe fanoloana amin'ny olona fotsiny
fangatahanydereo hoe efa ho tonga ny le fanaovana le évaluation, efa ho tonga ny fotoana hoe anamboarana ny firafitry ny gouvernemanta ka da samy miketriketrika daholo ny etarehetra, samy mitolona sy hoe ametraka olona ho ministra na hoe fanamboarana mba ho voantso atao ministra koa pimaso misy manao pimaso koa tsy maninony zany de za zany angambany tokony hoe ararotiko kely angambany zava-misy am'izao fotoana zao satria lazaina fa tsy mety natao amin'ny ministry ny fahasalamana teo, misy mieritreritra tokony soloana izy izy no solony mieritreritrao de zany mieritreritra fa lizy moako aloha apetraka fotsiny hoe araka ny teniko tambono fa hoe mety sy ankasitrahako indrindra ary ampahindrindra porofo zany am'izao fotoana zao a nazo fitaovana fanampiana betsaka ny fahasalamana ary tena olona mahay azy tsara satria professeur lay ministre teo de professeur Amadimady ka inona ny anoloana anazy zany raha soloana izy za mieritreritra hoe tokony hoe olona mahalala momba ny fahasalamana ihany koa tsy fantatro na professeur izy na docteur izy na iny izy a fa hoe ataontsika hoe mpanotry izy asa tsy haiko zay tian'olona zay tian'le mpampimetraka azy ao za zao tonga zao de mieritreritra tapoka hoe ndry izy zao président ny PDG ny Fitrama Andriamatoa Jean Irina Rakotoarisoa raha fanomezatso fanomezatso tsy manino zany ny anarany iny tanimboanto fa ataontsika izy zao malalaky io a tsy PDG tsony na iny izy a atao izy ministre ny fahasalamana zao mila olona hoe manampaizana mihitsy momba ny karakara fahasalamana io zao misy olona malalaka angambany milamina président république ty tokoa misy olona anakiray so atao ministre fahasalamana ka ohatran'izay zany izy fa sy tokony hoe asarotiny izy satria amiko zany teniko ohatran'izay de hoe ny tokony ho ministra de le olona manana le fahalalana sy manana hoe fahamarinana ao anatin'ny say sy nyeritreriny sy afaka te anateteraka zavatra ilain'ny firenena sy ilain'ny vahoaka am'le toerana ka tsy haiko zay fahitan'ny président république anazy fa nazy moa manao zay zavatra eo fa eritreritra fotsiny na iny ka mety tsy tsy mety de sy mahafantatra azy tsika fa amiko a dia oka atao amin'ny tokony izy ampahamendrena sy ampahamarina tsara tena hoe zay tokony izy satria za moko miteny sy nanamafy mihitsy teo fa hoe mety amiko tsara mihitsy a hoe raha ohatra resaka hoe ministère teknika tahaky ny fahasalamana tokony professeur tokony docteur farafaratsiny no apetraka ao mahafantatra tsara io zavatra io fa tsitsitsitra tsy aritra iny a torevitra ihany nefa tsy professeur tsy fantatro a fa ameko fotsiny izy satria izy Fitrama zany ike resaka hoe fahasalamana ka sao de mety amin'ny président io misy ministre tsara io azonao raisiny io raha araky ny lalàna ny fahitanao andreo hetsiky ny paramètre zay hotontsaina raha ampitso amin'ilay hoe journée de la solidarité satria isan'ny miady mafy izy ireo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny zay efa miparitaka manerana anosy ary voatsila akory zay tany Pania no nisy an'ilay be ny tanàna maty iny mitaraina izy ireo satria tsy voaro nisy io tokony hositrahany any amin'ny faritra zay miatrahana azy reny raha araka ny lalàna raha ny fahitanao an'ireny tranga misy reny rariny ve zany io karazana solidarité io ataon'izy ireo manomboka rahampitsy maritra telo andro za mindro anatin'ny saiko sy ny foko ray manontolo fa ny mpiasa mpanjakana na mpiasana hoe ivelan'ny fanjakana ka te hanatateraka zavatra tsara sy ahasoa firenena de veriko fa ratiny sitsiny avokoa ny tolona mety eo ataon'ireny olona reny sy reny fikambanany reny raha isika zany fa miparamedy raha loatra satria anisany zavatra nitakile ministre amin'ny fahasalamana nge zavatra reny hoe omeo fitaovana ahafahanay miasa tsara zay ho anay sy ny paramedy sy ny sage-femme sy ny rehetrarehetra omeo ihany koa zay le epi de mba omeo ihany koa fampirisihana satria mafy ny asanay satria eo akaikindreo a misy aretina coronavirus foana isanandro zay a ka noho zany a mila zany zay hoe mba hoarovana mafy amin'ny asanay ity nefany tsy vitany hoe fiarovana fotsiny eo amin'ny asa zay ataony fa ny aindry zareo koa manefa ambadiky zay da ny hoe tsy misy fandrimpalemana satria any ambanivohitra ny olo reny miasa de very satria fantatsara satria za ola va any ambanivohatra makany ambanivohatra foana amin'ny asako
rehefa mandeha ny ambanivohitra ianao a rehefa misy SB2 tsy misy dokotera ao fa infirmier no ao a na fama-ana tsotra de fa ireny no ataon'olona hoe dokotera le olona ataon'olona dokotera io zany a de heverin'olona ny ambanivohitra hoe mpanan-karena de normal raha ohatra ka hoe atakeva andrareo izy a azahoany vola sy angalany fananany de eo zany le mahatonga l'izy hoe tsy mandry andro mihitsy reo olo reo a noho ny tsy fisiany fandriam-pahalemany ka raha sitsiny izy raha mitaky hoe ampio zay a arovo zay a satria tsy tanteraka amy tokony izy ny asanay a am'izao fotoan'izao zay retretre zany anisany nangatany izy a mbola averitra any hoe namonoany io dokotera professeur amady io tena hoe anampianan'ireo oloreo a ka porofony zany am'izao fotoan'izao io izy io hitatsika hoe marina sa tsy marina nataony mety eo anatin'le hoe ame anara-pahasalamana zay isan'ny tena mbola ady mafy ve zany ka izay dingana ao ataon'ireo mpitsabo reo satria 3 andro be zao izy reo nanao an'izay fitokinana zay tsy hoe fitokonana moa zany fa hoe fiarahana miory vokatr'ireo voina mahazo azy reo 3 andro tsy anatanteraka asa ny akapoben'izy ireo fa ny mpiandry raharaha zany misy a marina fa hoe 3 andro le izy misy araky ny teninao zany hoe le service minimum ka everiko na 3 andro io na ndray andro adiny ray a na heri-taona aza mety foana satria ao anatin'izay fotoana omeno zay a afaka mintervenira tsara mihitsy le tompon'andraikitra ny fanjakana hanala lay tsilo am'le tompo satria ohatrany tsilo manko izy io zany raha vo afaka le tsilo zany de afaka le marary rehefa afaka le marary an'ireo olo reo zany afaka miverina miasa izy na androany na rapitro any ankety mety androany vita zavatra mety tsy manao an'izany akory izy rapitro ka noho izany a arakaraky ny fahazotony fanjakana na arakaraky ny eritreritry ny fanjakana hoe atao sa tsy atao ampina sa tsy ampina le tolo reto a ilaina sa tsy ilainy zareo am'izay ny asany zany ka noho izany a vonjeo aingany izy a fa na vita ara ny 3 andro a mety verina iasy izy fa mety verina ndray izy aveo hoe toy zana ihany le izy satria izy mbola tsy tanteraka le izy ka noho izany mba tsy hampisany zavatra a ampio le izy a tanterao le zavatra mpangatahany ny fantaniko manaraka mikasika ny ministry ny ato-tany nisy lay resabe makasika lay hoe tsy hanambary-mpanjakana ary dia tafiditra tao anatin'izay ny vadin'ny ministra Tianarivelo raha araky ny lalàna sy ny fahitanao azy azo anokafana ny fanadiadiana tokoa ve reny tranga misy reny ny zavatra rehetra mety iseho amin'ny tany sy ny firenena anankiray a jerevantsika ngamba ny any ivelany reny a misy hoe afaka 10 taona koa ary mbola anoka fandralafa amin'ny hoe fandinina sy fanenjena na misy hoe famankafakana fa tsy voatery akory tsy maintsy anasaziana le olona satria mety fotoana atao hoe occasion ahitana hoe tsy meloko i olona io fa olo marina ray zavatra reny ka noho izany a ninina zavatra misy a mety ny anaovana zavatra io fa tsy za tsy olana amiko mihitsy le izy marina le izy a fa hoe tena ny zavatra madio zany le olona rehefa avy eo fa mainka tsara misaotra an'andriamanitra arabasoa raba tsara mety zavatra tsy mety le izy a de teo le izy a afaka miaro tena le olona nge tsisy olana zany satria ny fitsanana natao hoe hifanazavana zay vao misy didy mivoaka fa akory tsy hoe akory hoe zay raha rehetrrehetra hoentanao fitsanay de tsy maintsy ho saziana le olona ka noho zany a velika fa tsisy olana zany ilaza ndray tsika hoe soloana i ministre satria mbola verina amin'valeseo soloana tsy fantatro fa raha matao président république zay premier ministre hoe tompony andraikitra am'zany a soloana ohatra tena solo be dabe ngeny olo afaka am'solo hoe na ministre de l'intérieur zany ke zay nahita nianatra lalàna rehetrarehetra sy hoe olona afaka tazona an'io a be dabe ny administrateur civil sy ny karazany tsy taoko izy olana am'zany fa hatram'izao kosa aloha le ministre veliko fa nanao ny asany izy fa fanazavana an'io zavatra io ihany zany mety olana am'izao fotoan'izao a sy le retsaka hoe le bonbon resaka bonbon milliard na izany na tsy zany aza tsisy nefa nefa rany izy reny nefa hoe tafiditra tao anaty nanao soniany iny keo ka izy moa zany a araka hoe satria ny ministre ny fampianarany hoe voaroaroy amin'iny zavatra iny hoe mbola miandry an'le haute cour de justice hoe raha izay no hitondrana le izy ka mito le zavatra hoe izy toy sa tsy azo enjehana sa tsy azo enjehana sa tsy ho enjehana sa ho enjehana ihany misy manko le fanahiniana hoe tsy atao le zavatra misy fanahiniana hoe atao ihany koa le zavatra na tsy misy neninary ka noho zany a
alohany ankely tsy ndretrehtra namarina zavatra raha ohatra ilainy zany fa raha tsy ilaina mola izy za tsy tompona ndraiky tsy afaka manapaka amin'ny fotoana zao satria tsy manana fahefana fa raha za nanana fahefana mety fatako zavatra tokony ataoko tamin'izy nakatonatsika ny fiarana angamba mety raha ny mahakasika indrindra lay hoe resaka tsy fandripahalemana amin'ny ankapobeny eto amintsika mandeha ny fitsaram-bahoaka any amin'ny faritra maro samihafa satria voaingana zao nisy tany amin'ny faritra Vangaindrano sy Fokotany zay saika niaran'izay fitsaram-bahoaka zay raha araka ny lalàna inona avy ny tena hoe dingana tokony arahana sy ny fipetra tokony ho raisina eo anatrehan'ireny tranga misy ireny. eo amin'ny lalàna aloha tsy misy hoe dingana tsy maintsy arahana mba hafana no manao fitsaram-bahoaka fa ny fitsaram-bahoaka amin'ny ankapobeny raha tiana hoe ekely lalàna fa légitime défense le izy dia misy fetra hoe acclamation publique na hoe tratram-bodiomby le olona nanao le izy tenentsena tamin'ny toeran-kafa ka ny vahoaka ray manontolo ny teo nanao ny fitsaram-bahoaka dia tsy misy ny eloko amin'izay fotoana zay iny zany mitokany izy misy kosa nefa le fitsaram-bahoaka hoe efa tena leo mihitsy le olona noho ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ataony lehibe manam-pahefana ataon'ireo manao hoe nomena le fahefana anao an'izao losy zao nefa le fahefana eo am-pelatanan'ireny oloreny ndray entina animbana andravana atao anaovana ankery ny fananany olona sy anitsakitsahana le vahoaka ary rehefa avy eo tonga ny fitsarana reny zavatra eny na dia misy fitaraina anazy dia lasa malalaka le olona hitan'le olona zao tratra ny androany io mihitsy le olona manao le zavatra hitany fitsarana any am'sanjara izy ndraindray dia efa mivoaka na ny polisy ndraindray izy mety indroa intelo ohatra zay dia tsy hitantsony zay anafianana zavatra tsy maintsy hoetana fitsarana ihany tonga ny fitsarana izy mitovy am'izay afaka ihany le olona dia leo le vahoaka am'izay fotoana zay tsy tenenina ho le hoe le fangalana hoe akery ny tany ny fananany sy ny retrarehetra fa eo le fitsarana io mihitsy ka zay fitsarana zay zany zay tokony efa rany zavatra rehetra ahitana fahamarinana sy ahitana koa le hoe izao sy zao ny olomeloka zao tsy meloka zay andrasany vahoaka zay fahamarinana sarano zay ka raha sy tanteraka io dia tsy maintsy isy foana ny fitsaram-bahoaka na tiana na tsy tiana ary za tenako zao antaninareo mpanao gazety matetika mazavatra zay dia za miteny foana fa hoe za tsy mba contre tsy mitsipaka hoe fanaovan'ny vahoaka ny fitsaram-bahoaka fa za tsy aloalika tsony ranomba fitenena zay ny sitrapony ny mpitondra mahatonga an'io zavatra io sitrapony ny fatokisany zay indrindra matoy sy atokisana dia manao zavatra ratsy izy zany ka raha itiana ny alany zay fitsaram-bahoaka zay mba hatokisan'ny olona anareo dia manaovany zavatra tsara sy ny marina ianareo fa tsy ny fitsaram-bahoaka amin'ny fitsaram-bahoaka akory ny tokony hoe hiadina fa tokony hiadina dia inona ny mahatonga n'le olona manao fitsaram-bahoaka zay tokony hiadina tokony isy ve zany sensibilisation tokony isy mihitsy ary tokony atao hoe ialana ny kolikoly irana fandravana fananan'le olona ialana ny fanaovana didim-pitsarana tsy amin'ny tsirariny ialana ny famononona fahataniny zanaky ny vahoaka ilana zany satria tsy tanty ny olona zany manjary tsy mahatoka le fanjakana izy dia manao fitsaram-bahoaka rehefa avy eo ka ireny no ataoko hoe ireny zavatra tokony hiadina fa tsy le vahoaka akory manao fitsaram-bahoaka satria ireny efa tsy mataty zareo ny antony ange zao dia zao hoe itsika ave mino fa hoe misy olona anankiray miala avy anatin'ny trano dia mampiditra pataloha izy mampiditra simisy izy na metraka satroka izy dia lasa mivoaka izy dia hoe andeha hamon'olona za dia hamon'olona tsisy an'izany mihitsy fa mampiditra ny kanjony izy efa tafavoaka any izy tonga ny atsena izy na mitoerana anankiray efa miaraka mitangorongorona daoliny raha misy zavatra tsy mety io sanao zao dia miaraka mamon'olona ao izy rehetrarehetra zany hoe tsy sitrapony zany le izy hoe hevitra avy anatin'ny tena mbi hamon'olona tsy zay kory mahatonga izy hoe noho ny zava-misy mahatonga le hoe misy famonona sy fitsaram-bahoaka isaorantsika ny mpisolo vava Rajafonjatovo Olala na maître Olala moa ny fahalalan'ny rehetra azy nanaiky tamin'ny fivainana na teto amin'ny TV Presse Madagasikara mankasitraka andrindra tompoko manitra tompoko dia miraha soa atsika rehetra engany mety tokony nisy vokany sy misy fiantefany any am'izay tompony andraikitra rehetrarehetra zavatra andresantsika eto mba afahandareo manitsy zay tokony ahitsy raha misy tsy tiandrareo moa aleo verina ty amin'ny tenako ihany zavatra tsy tiany
ya dia izay ihany koa no masaka azo natolotra tamin'izao fotoana izao mankasitraka atsika mpijery ary dia manome fotoana ho amin'ny manaraka indray vahiny hafa no entintsika atao anatin'ny fandarana mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy